Nisser Production miaraka amin'ny Sams Hotel eto Mahajagabe manolotra ho anao Cabaret Lola ny zoma faharoapolo ny volana novambra roapolo sy roa arivo. Vididirana roa alina ariary famandrina toerana 10,000 sy roa alina ariary antsoany laharany 034 07 458 91 034 87 459 16 032 67 278 32 Nisser Production miaraka amin'ny Sams Hotel manolotra ho anao Cabaret Lola manolotra ho anao ny vaovao. Ireto indray ary lohatenim-baovao izay misongadina amin'ny ety an'ity teratany frantsay iray no maty nisy tafaty tao amin'ny trano fonenany tao amin'ny trano mpanasam-bahiny eto Mahajanga ny talata teo. Napetraka teo amin'ny fasany mahery fosy teo amin'ny fasambazaha ireo fehezam-boninkazo fahatsarovana ireo miaramila malagasy sy frantsay maty noho ny fandraisana anjara tamin'ny ady lehibe mandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ady amin'ny kolikoly ny fahasivy volana desambra taona 2020 avy izao dia fifaninanana karazany telo no ampanaoviny Bianco eto Mahajanga. Tsara ny vokatra ho an'ny fanadinana baccalauréat ho an'ny Cisco ny Mahajanga faharoa tsy nisy fiantraikany tamin'ny vokam-panadinana any amena ara-pahasalamany raha nambarany ireo tompon'andraikitra. Ho arahantsika ny antsipriny ireo vaovao ireo iarahantsika amin'ny Aldora Kotoarlala. Ankafaliana trano no iarabanantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny radio telenakay mianga mivantana veto Mahajanga ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ny alarobia faraka amin'ny 10 novambra roapolo sy roa arivo ity. Eto am-piandohana dia manolotra ny fialantsiny ho antsika rehetra noho ny fahatarana teto amin'ny fanombohana noho ny fanomanana rehetra ara-teknika izay tsy maintsy nomanina mba hatomombana tsara ny fampitana ny sary sy ny feo any amin'ny toerana misy antsika rehetra any. Ny zavanisy tao amin'ny fokontany Mahajanga be avy hatrany no anomboantsika ny vaovao amin'ity atoandro ity. Nisy lehilahy vazaha iray izay maty tao anatin'ny trano fandraisam-bahiny izay ipetrahany teny amin'ny fokontany Mahajanga be omaly. Misy ny fanampanazavana hoentin'ny mpitsabo tompon'andraikitra avy anivon'ny BMSS makasika ity zava-niseho ity. Lehilahy teratany frantsay iray no maty nisy nahita tao amin'ny trano fonenany tamin'ny trano fandraisam-bahiny iray eny Mahajanga be ny talata 10 novambra roapolo sy roa arivo tokony tamin'ny iray ora sasany atoandro. Ratra teo amin'ny fony no nitifitra no nahafaty azy raha ny fanazavan'ny mpitsabo avy eo anivon'ny BMH ary teo akaiky ny ilay basy. Hitantsika angambany fa nisy vazaha lehilahy anankiray 17 taona eo Hébert Gabriel zay ny anarany frantsay izy io sahabo teo amin'ny ray sasany teo zany nahazo antso izahay avy amin'ny tompon'andraikitra consul de France eto Mahajanga fa misy lehilahy anankiray izay maty tao anatin'ny hôtely anankiray atao Mahajanga be. Tonga tany izahay niaraka tamin'ny police judiciaire ny tompony ilay hôtely sy olona izay nahita azy voalohany. Nandeha ny fizahavana an'izany olona maty izany. Amin'izao tsika miteny izao dia mbola misokatra, mbola mandeha ny fanadihadiana inona marina no nahafaty ny vazaha anankiray io fa ny zavatra hita aloha dia nisy basy teo akaikiny ary ny bala izay hita hoe nahafaty azy dia teo amin'ny fony ka dia zay no lazaiko hoe misokatra ny fanadihadiana. Amin'izao tsika miteny izao hoe namono tena ve sa nisy olona hafa avy any ivelany na tonga ny fahafatesany lehilahy io ho hitantsika eo toy ny mandeha ny fanadihadiana amin'ny polisy izay tompon'andraikitra an'izay mandeha koa ny avy aty aminay izay niara-niatrika teo izahay fa dia
mbola tsy afaka miteny zany am'izao fotoana zao hoe inona fa efa misokatra ny fanadihadiana ary enitsika mendalany eo foana zany hoe inona marina na faty an'io lehilahy vazaha antitra anankiray io. Efa nipetraka 4 taona teto Mahajanga ilay teratany frantsay, misotro ronono, tsy manana fianakaviana. Ny consul honoraire de France eto Mahajanga no mandray an-tanana ny fikarakarana ny nofo mangatsikany. Vaovao hafa tanteraka kosa indray any 1 Novambra no isan'ny ankalazana ny fahatsiarovana ireo malagasy sy vahiny izay namoiny ainy tany amin'ny fandraisana anjara teo anatin'ny ady lehibe. Misy ny fanamarena izany ka nametraka ny fihezam-boninkazo teny amin'ny fahasambazaha eny amin'ny la corniche ireo tompon'andraikitra ara-panjakana sy vahiny izay monina sy mipetraka eto Mahajanga. Fanampanazavana. Napetraka teto amin'ny tsangam-bato ny mahery fo fahasambazaha ireo fehezam-boninkazo fahatsiarovana an'ireo miaramila malagasy sy frantsay maty noho ny fandraisana anjara tamin'ny ady lehibe tamin'ny taona 1970 tany Frantsa. Mariky ny fandriam-pahalemana sy fifandraisan'ny Madagasikara sy Fransa izao hoy ny tompon'andraikitra ka tsaroana isaky ny 12 Novembre. Voilà, nous sommes ici donc pour célébrer la commémoration de l'armistice de la guerre de 14-18. L'armistice, en fait, ça marque la fin de la guerre et l'acte a été signé le 11 novembre 1918. Voilà. Et depuis donc, tous les soldats qui se sont sacrifiés, il y en a plus de 10 millions dans le monde qui se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés pour la paix, pour la liberté dans le monde. Voilà. Tonga zany atsika manao anniversaire ny armistice fahatsiarovana ny faran'ilay guerre zay tamin'ny ADB tamin'ny 1914-18. Io zany natao tamin'ny 11 novembre 1918 et marobe zany olona namoino ainany eo amin'ny 10 millions maty tamin'izay ka reo zany namono aina mba azahoantsika hoe la paix avec la liberté eto ambony tany. Alors amin'ilay fahatsiarovana satria marobe malagasy tonga tany, misy 41 000 malagasy nandeha tany andafy, ankoatran'ny maro koa africain nandeha tany zany, dia amin'ilay 41 000 tonga tany dia nisy raiky amby 11 000 zany namono aina amin'ny le ADB. Le niverina koa zany le velo mba miverina fa tsy salama reo satria misy maro amindreo naratra. Ka androany zany no fahatsiarovan'ny ADB io zany ny fandaminana la paix ho an'ny bien sûr miaramila vazaha sy ny miaramila malagasy, zay no mahatonga zay manao anazy eto. Dia isorana donc ny fanjakana malagasy zany l'autorité hitantsika fa nanatrika jiaby reo, niatra ny autorité civile, préfecture, gouverneur, la mairie sy ny autorité miaramila, gendarmerie sy miaramila donc tonga teto jiaby nanatrika. Zany mampiseho fa milamina tsara fiarantsika miasa. Lanonana ara-miaramila no natao teto. Notrony ireo teratany frantsay monina eto Mahajanga sy ny manam-pahefana isan-tsokajiny. Maro tamin'ireo miaramila malagasy nandray anjara tamin'io ady tamin'ny taona 1970 io no efa namono ainy ary nandray an-tanana ny momba azy ireo hatrany ny firenena frantsay. Izay ny zavanisy tamin'ny fametraham-boninkazo teny amin'ny fahasambazaha ny atoandro teo. Fa isan'ny vaovao miparitaka ary fantatra ihany koa fa mihamazovana eto Madagasikara ny resaka fanolanan-jaza. Tafiditra ao anatin'izay ny zazalahy sy ny zazavavy ary saika ahenontsika an'izay hatrany ireo vaovao rehetra manerana ny Madagasikara tatoato. Fa misy ny fanambarana sy ny fanampim-baovao izay hoentin'ny préfet ny Mahajanga mahakasika ny vaovao momba ny fanolanana io. Fanampanazavana. Sesilany ny erisetra menjady amin'ny ankizy lahy sy vavy eto Madagasikara miafara amin'ny fahafatesana mihitsy zany noho ny fanolanana ho an'ny fatoboeny manokana. Mampalahelo ary mampahonena satria tsy toe-tsaina ary tsy kolontsaina malagasy mihitsy zany manao hetsika mamofady zany ary fantatsika tsara fa lavitry ny soatoavina malagasy izay mametraka ny hasin'ny zaza
ny asin'ny ray aman-dreny a fa noho ny zava-misy amin'izao fotoana izao a dia mampalahelo a fa misy izany tranga fanolanana zaza na lahy io a na vavy. Koa manoloana an'izany ny tompon'andraiki-panjakana dia mandray ny andraikitra tandrify azy amin'ny fampiarana ireo didy amandalana izay mariako etoana fa dia tena voarara ny lalàna ary enjehana amin'ny sazy mafy mihitsy a izay tratra manao an'izany. Raha ny ato amin'ny préfecture Mahajanga faritra Boeny a dia efa manana n'ilay hoe réseau na ilay komity a miaro ny zony zaza sy ny erisetra atao amin'ny zaza reny isika. Na eo aza nefa izany dia efa manao ny asany mpitondra fanjakana hoy ny préfet dia tompona andraikitra feno ihany koa amin'ny fanabeazana sy amin'ny fanaraha-masony ny zanany any anatin'ny fokotany sy ny fiarahamoniny eny fa hatrany an-tsekoly aza ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Amin'ny mahatompon'andraikitra dia tsy sahatry ny manentana na mifanentana amintsika ray aman-dreny mba hiaro araky ny azo atao ny zanatsika ary indrindra hanabe fantatsika raha entsika mianao manjery reny dia vokatry ny ataoko hoe etraketraky ny fitiavana fandosoana tafahoatra dia lasa manaonao foana mba hanabe ny zaza amin'ny tokony izy ary ananatra ary amerina ny fiarahamonina amin'izay a fanajana ny soatoavina mahamalagasy a sy ny fifanajana satsokajin'izay. Manoloana an'izany dia manentana izahay ny andraisantsika andraikitra tsy ho varivariana foana anara-maso hatrany an'ireny zanatsika ireny na milalao izy ara na makana ampianarana na makana toerana isatsokajy ihany mba arahana maso ihany a ny olona manodidina azy ny ao an-tokantrano ary tsy hihafahafa zay koa ny tena entanina hitory raha mahita na de mbola tsy miatra rahalay etsika mamofady a dia fa asa hitory ary asa hijoro vavolombelona fa tena tsy olombelona mihitsy ny fandikana n'ireny olona manao herisetra amin'ny zaza reny. Raha mahita trangana herisetra indrindra fa ny fanolanana miatra amin'ny ankizy sy ny vehivavy any amin'ny fokotany tsirairay misy antsika any tsy tokony salasala ny rehetra fa samy tompona andraikitra amin'izany ka manatona avy hatrany ny tompona andraikitra raha-pilaminana manakaiky anao indrindra. Fahiny voalohany no raisitsika amin'ity atoandro ity ry zareo avy anivony bara le baba eto Mahajanga. Atonkavia koa ny tompona andraikitra amin'izay monsieur Fidy, atonkavana kosa Jackie mpanakanto izay efa tsy vahiny amintsika. Miarabanareo tonga soa eto amin'ny radio télé nakay. Ia, miarabany namana Aldo dia miarabany namana Zakia. Tsy adino koa ny miarabantsika rehetra ny atokantrano any indrindra ho an'izay mpanaraka amin'ny fotoana fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Araka ny fahafantaran'olona ny tenanay moa zany dia avy ao amin'ny bara le baba fa ny antondia eto tsy sanatria manolako maheo izy le fitenenana miromba kofana fa misy etsika atao amin'ny farany herinandro dia tsy sanatria ihany koa ny manao hoe feo amin'ny ray lovoka mihira lohan'ny tompony fa misy cabaret zay ho karakarana grand cabaret any amin'ny mois de soma dia asaina trano moa zany nareo anaraka n'ilay atsipiriany zay ifampiresantsika eto. Karakory fandehan cabaret ty ahoana amin'ny fanomanana jiaby ombia ay plasy amin'ny firy izy tena manomboka? Ia, hitantsika mandeha amin'ny spot publicitaire any moa zany amin'ny télé sy radio ao amin'ny mois de soma nanaovana azy ty fa amin'ny maha-olombelona dia tsy maintsy misy ihany ny fiaraha-miasa zay zany mahatonga ny monsieur Fidy zany tonga eto tsy sanatria ho iateo hoe magnano lakomahia fa mba ho avy eo reo amin'ny zoma io ampafatafantatra ny misimisy kokoa fa ny andraikitra anay dia ampafantatra antsika mialoha amin'ny fotoana mba ahafahanao maminavina programme anao ke place ty amony misoma efa haitsika jiaby maro antsika mety manontany any amin'ny FPA ma mony misoma io amin'ny lalana mandeha amin'ny hôpitaly Manarapenitra Mahavoky zany. Izy koa bajaj zany taninareo fa mahita mony misoma io fa nao ndraiky izy koa andeha moto andeha voiture personnel dia lalana mandeha a village na lalana mandeha amin'ny hôpitaly Manarapenitra eo bara io tsisy tsy mahay izy koa bara mony misoma io ke
Zakizy Yvon zany ny artiste anafana ny lanonana amin'io, donc mety fa misy olo mandindisely ny hoe avy rantsakaraintsika ty sa fe raha patsahivoko tantara zany nisy fotoana zany efa nandalovan'ny Zakizy Yvon tao ambony soma ihany koa io tena natsapatsika rehetra fa tena hoe feno de feno ny ambiance ary misy ara tamin'izay fotoana zay efa tsy tafiditra tsony noho ny abetsahan'ny olona ka ho atsika zay nangetaeta ny fiverenana iny tamin'iny fotoana iny zany de ho tonga indray zany Zakizy Yvon anome ambiance atsika foatroany efa nisy tamin'ny teo iny zany ambiance tsika amin'io vidim-pidirana moa mazava ho azy namana lidoa natao mirary de mirary ary tena ho zakany be sy maro dia 30 000 francs na 9,000 ariary mino zany zaho fa zaka takatra be sy maro tsara zany andrindra ao anatin'ny weekend mety amintsika zay prix resaka boisson zany ao amon'ny soma fa irantsika malala fa ny boisson tsika ao izy koa donc anao mitondra 5 000 ariary mety mbola mendreo 1000 ariary mipody aminao tsy haiko fa izy tsy tokony ohatrany 5 000 ariary fa mitongava anao fa anao koa zany mitondra 10 000 ariary anao sady tafiditra anatiny ao na mbola misy tokagianao koa. Zakizy Yvon elaela tsy eno tsy tahita karakory fandehany ambiance amle 13 ty. Ya voalohany indrindra moa zegny miarahaba atsika avoakany Majunga tsy vaky volo na eto amin'ny ville io na ny ambanivolo any salama jiaby ny mpankafy jiaby de miarahaba anao koa moa sifonaka eto efa elaela marigny atsika zay tsy mifankahita eto napaka nanarako saky tsy tsaroanao aby bon niendrikendriky ny ambiance moa zany efa somary fa tantara zany izy ny teo fa io moa zany mamerondreo no manana ny ampy ka zay zegny tsy maintsy tohanako avy afara foana zany izy koa nandraha ilatsika kofidina zany izy de za zegny manosika de bon ny ambiance moa zany za fa avy tao tamin'ny 2017 angamba zay de tsy mipody teto koa za fa nitourné fana za tany fa tanao moa koraha koa fa matetetika loatra olo entsaka fa basy anao mila leanao karaha mitsakitsakarana isan'andro iny ka ndro tsara am'le raha de zay au grand complet ao io tsy showcase io tsy playback karakory ny hira misy ve ny hira vaovao zay omena ny mpanombotrina amin'ny fotoana ya goakalamo koa fa tonga edy efa tsy maintsy magneno fanatran'ny farany misy hiratsika vaovao any aloha efa mandeha ny masikiny vantara ary mbola misy hira hiboaka koa tsy ho ela mazengambangamba no agnaboako azy voalohany noho ny efa tongavako bon za koa ma zany zanatany eto zanakany Majunga ary mba fantondratondra ariariany kely Majunga de tondra anjara briky ambiance zany za zay volaniko tsy de mahay miresaka fa za ndraiky mahirana ambony micro tsy mahira ambony pandrina fa mety mahirana ambony micro tonga de fanentanana avy hatrany ary ya voalohany indrindra aloha ny vidim-pidiry atsika aloha fa natao sahaza natao fidiran'ny spectacle tsy natao fidiran'ny baly fa spectacle noho iny fitsondrovana atsika jiaby atsika teo nandalovan'ny raha kabary bon aretina voajanahary iny donc zaka teneninay ao zaka fahitanay mihitsy zaka anatoposinao fa tsy kidinay hoe ty zakany tsara ty sady tsy mbola ao anao mbola afaka mihotahota ndraiky misotrosotro natanay 30 000 FMG na zany tsy ampy 1 euro sy koa nandravadim-bazaha ke io zany natao sady fa tsy nefa niezana zany le izy tsy ohatra ny tsy ho latsaka samy salama zany reny sy ny zaza zany angambany azoko fa za tsy de mahay miresaka be zay satria mahira ambony micro izy teneniko ok fanetanana farany angambany de mitongava atsika aza amin'ny raha teo occasion fa karaha tamin'ny 2017 iny atsika mosary ambiance na nantena retourny Zakizy Yvon efa tsisy koa koatsy am'tiky taona ty ke izy koa raha jiaby fa commencé mivava azy io aty voatsitra eto Zakizy Yvon mety tsy ho hitatsika koa fa mitongava atsika jiaby amboardian'izao programme indeso akama jiaby fa izy koa boisson ho za teo ndraiky tsaky anareo donc fa tsy ambara mony misoma mba ho avy mare boaka mony misoma amin'ny vendredi mampafantatra anazy hoe karakory tsara tsaky ho anao fanahy anao fa mahay zany prix d'entrée 30 000 francs zoma le 13 io manomboka 18h donc fa midontsika raha jiaby ke aza raha tena occasion raiky iny ty fa wala commence ho vita confinement izy ty ok ankasitrahana monsieur Fidy miaraka amin'ny mpanakanto Zakizy Yvon tonga ny vahiny teto amin'ny radio télé nakay nampafantatra ny cabaret en lève
izay atao eny amin'ny monosoma amin'ny 17 novambra ho avy izao. Mankasitraka anareo ny vahiny teto amin'ny radio telenakay. Anoisantsika ny vaovao arantsika vetivety ny filazana izay voaray tamin'ity atoandro ity. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle. Ho an'izay rehetra nandalo classe de terminale na manana bac na mbola sy manana nefa mitady fianarana tsy dia lava loatra intsony. Misokatra ho antsika ny taranjam-piofanana, secrétariat, comptabilité izay ahatonga anao agent polyvalent de bureau amin'ny orinasa tsy miankina na amina birao-mpanjakana isan-karazany. Mbola mitohy an'ny rehetra tsy ankanavaka ihany koa ny fisoratana anarana amin'ny reto taranjam-piofanana manaraka ireto. Ho an'izay tsy nahatratra ny fidirana voalohany teo: mécanique auto, électromécanique, ouvrage métallique, formation soudeur, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie, cuisine. Vonjovonjeo ary fa voafetra ny toerana. Adresse AFTP, bâtiment de la chambre de commerce et d'industrie, eo akaikin'ny Brown Police Mangarivotra. Contact 034 68 021 55. Pour agrandir sa famille, la société Socolé cherche un commercial terrain ayant 3 ans d'expérience dans un poste similaire. Un diplôme bac à +2 minimum en commerce. Une expérience dans la gestion de la clientèle sera un atout. Maîtrise de la langue française. Maîtrise de l'outil informatique bureautique. Veuillez déposer votre dossier de candidature à notre siège à Mangarivotra, immeuble Somalcom, comprenant lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, CV avec photo récente, photocopie CIN, certificat de travail, certificat de résidence, au plus tard ce lundi 16 novembre 2020 à 16h. Merci. Vaovao mahakasika ireo fanampina izay omena ny vahoaka malagasy, indrindra fa ny eto Mahajanga dia ny tosika fameno sy ny vatsy tsinjo misy ny fanazavana hoentin'ny préfet ny Mahajanga mahakasika ireo zavatra voalaza teo ireo. Hoarantsika ny fanampanazavana. Isika ato anatin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga, anatin'ny faritra Boeny préfecture Mahajanga, anatin'ireo commune 420 dia anisany sitraka ireo ataoko hoe fanalefahana ny fiatraikan'ny fioboana tamin'ny valanaretina coronavirus izay niainantsika nandritry ny telo volana sy tapany. Eto dia itondrasana fanazavana fa ny fitondram-panjakana maefa dia manome toromarika ny anaovana ny fanisana ireo tafo na isa-tokantrano ho fanamorana ny fitantanana an'izay fanalefahana izay, ary amafisina fa ny fanjakana foibe amin'ny alalan'ny toromarika ny filohan'ny repoblika dia hanome le atao hoe tosika fameno ho antsika tafo na tokantrano Mahajanga fa miandry ny fandaminana ara-teknika, zany hoe tsy maintsy ho avy anroisy io fisitrana ny tosika fameno io izay lela vola ray hetsy ariary indromy antaona. Manoloana an'izany anefa dia manana mpiara-nombonantoka ihany koa isika ato anatin'ny faritra Boeny, dia amin'ny alalan'ny firenena Allemand, amin'ny alalan'ilay fandaharan'asa GIZ, dia misy an'ilay atao hoe kit FAA, zany hoe fatana en argile amélioré. Dia isitraka an'io kit miaraka amin'io fatana io zany ny tokantrano vitsivitsy maromaro ato anatin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Dia ny karazana tokantrano izay efa nanaovana n'ilay atao hoe enregistrement na lay fanamariana natao niaraka tamin'ny mpiara-nombonantoka izay nentina nakana ireo olona isitraka an'ilay tosika fameno no azo an'io kit FAA io. Raha averina amintsika manokana dia nisy teo amin'ny 68 000 na 20
enalina eo ny tokantrano ato anatin'ny fokotanin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga dia ny teo manodidina ny 2,9 sy 3 alina eo na 30 292 no vita n'ilay atao hoe enregistrement ary ny 23 000 amin'io 23 000 ménage amin'io no sitraka n'ilay tosika fameno zany hoe ny ambiny zany eo amin'ilay 30 000 anasorana n'le 23 000 eo amin'ny 7 292 eo zany no nakana ny olona isitraka anio FAA io zay nameny firenena Allemagne tamin'ny fandaharan'asa GIZ zay tonasana tranony sorana amin'ny fanalefahana ny fiatraikan'ny fantsioboana tamin'ny varanaretina coronavirus iny dia misy sokajin'olona zany no isitraka an'izany ao ohatra ireo retraité non pensionnaire zany hoe olona fa misotro ronono nefa ny tsy mahazo fisotron-dronono ao ny olona tsy anasa fa heritaona mahery ao ny tokantrano ny manano tena ny mpanao asa antselika ny dokera ny mpanao asa mandeha ny mpanotra ny mpitati-drano ny olona marefo rehetra reny no sitraka anio FAA io manomboka amin'ny zoma 30 ny volana novambra sy ny asabotsy fa 14 ny volana novambra ry zareo zany dia efa misy fandaminana apetraka any amin'ny fokotany any zaraina any lay ticket ary efa misy ora ny zoma valika hatramin'ny folo folika hatramin'ny 12 amin'ny raika hatramin'ny 3 ny fa misy fandaminana misy loko le ticket misy ora le ticket dia manantona ao amin'ny stade Rabe Mananjara zany no izarana anio FAA io avy amin'ny mpiara-nombonatoka ny GIZ koa dia mankahery atsika vahoaka ny Mahajanga amin'ny mbola hiatrehana an'ilay tsy parien an'ilay valanaretina fantatsika fa na dia efa tsy hamatiny amin'ny ara-pahasalamana ary asika mbola misy le valanaretina ka mbola hitandrona hatrany ary anao zava-dehibe hatrany ny fanadrana ny hetsika sakana sy ny eranelana ara-pahasalamana isatsokajiny mba hafahana mbola tena mandresa ary tsy ahazotsika an'ilay valanaretina mihitsy koa dia mampanantena ary manantena ny fiara-miasa hatrany amintsika vahoaka amin'ny ady ombonana hiatrehana mba handesentsika hifongorana ny valanaretina coronavirus. Horantsika eo ihany izay tselam-panentanana izay rehefa avy eo fa misy ny vahiny ho raisina manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao ry zareo avy anivon'ny Canal Plus eto Mahajanga. Miarabanao tonga soa eto amin'ny RTN amin'ny ity atoandro ity. Ya, miarabanao Aldo, miaraba ihany koa tsika rehetra manaraka vaovao amin'izao atoandro zao eto amin'ny RTN. Misy sady ny vaovao hoe ny omeny Canal Plus ho an'ny mponina Mahajanga sy ny mpanjifa. Omenanao ngamba ny fanazavana an'izay satria ho avy ny lalaon'ny Baria izay higady marabitso. Ya, zay mihitsy ny tena antondianay eto amin'ny plateau-ny RTN amin'izao atoandro zao zany hoe rapitso le fotoana ny ambesantsika teto Madagasikara izay match ny Baria izay dia izy io mariana tsara ngamba ny tonga dia tenenina amintsika zany hoe ny ahitana anazy mivantana aloha dia anisan'ny Canal Plus ny ahitana anazy mivantana avy any Côte d'Ivoire hitantsika ao amin'ny tokantranotsika ao amin'ny alalan'izay Canal Plus Sport 2 izay zany hoe io Canal Plus Sport 2 io ao anatin'le hoe bouquet évasion zany hoe atsika rehetra zay manao an'le bouquet évasion zany anisan'ny mahita mivantana zany raha pitsoariva io ao amin'ny tokantranotsika satria Canal Plus Sport 2 ao anatin'le bouquet évasion dia eto ihany zay dia efa manentana atsika rehetra na efa tapaka abonnement reny na mbola tsy tapaka ohatrohatra hoe any amin'le 13 le 14 le 15 mifainy abonnement ny azonao atao manao réabonnement androany na rapitso maraina dia tonga dia mahazo bonus ianao raha vao manefa abonnement mantsy amin'izao amin'ny Canal Plus dia tonga dia mahazo bonus avy hatrany amin'iny andro anefana abonnement iny dia tonga dia afaka manaraka an'izay baolin'ny Baria sy Côte d'Ivoire zay ianao rapitso zany hoe manefa abonnement tsika dia tonga dia mandeha avy hatrany ny bonus dia anisan'ny mahita zay abonnement efa antsika zany. Ankoatran'ny ireo efa mpanjifa
misy ihany koa ny olona mbola tsy manana canal plus ohatra nefa ametaka izy ividy ny fitaovana rehetra possible ve ny ametanareo ny fitaovana io mandra-pahatonga izay lalao rapitso zay tena possible mihitsy satria ho antsika zay mividy canal plus mantsy eo ny eo ihany dia efa manaraka anazy ny technicienne manantona eny an-trano tonga dia mametaka an'io canal plus io zany hoe atsika rehetra zay vao hividy canal plus marihana tsara fa tonga dia mahita an'izay match mibare azy zay satria ao anatin'ny canal plus vao vidiana efa mandeha zany ny sary mandritra ny 2 volana avy hatrany dia anisany mahita an'izay canal plus sport 2 zay daholo zay mividy canal plus satria ao amin'ny canal 6 misy an'io raha mividy zany ianao dia tonga dia mahita an'izay match mibare azy ary mariana tsara fa tsy maintsy mipetaka aloha amin'ny match io satria atsika rehetra matoa vonona hividy an'ilay canal plus dia apetaka alohan'izay match rapitso zay mba ahafahantsika manaraka an'ilay match satria angamba ny te hijery mibare atsika matoa mividy an'izay canal plus zay dia apetaka mihitsy koa io zany aloha amin'ny match zay fanentanana ary amaranantsika ny resaka aizany toerana ahafana manao réabonnement dia hoenty ihany koa ny fanentanana ho an'ny mpanaraka atsika ia ny hoe ny canal plus dia misy botika anankiroa zay efa fantatsika eny Majunga be zany hoe ao amin'ny score ny botika ray dia eny amin'ny canal plus store eny Majunga be ihany koa eo mitambatra amin'ireny bâtiment fandray amin'ireny librairie de Madagascar reny anisany ahafahantsika manao réabonnement anisany ahafahantsika ihany koa manjifa canal plus ary ny partenaire ny canal plus eto Majanga dia misy distributeur izy io zany hoe partenaire misy point de vente anankidimy zany hoe ny eo Tsaramandroso eo amin'ilay hoe banque Beoanga manefa fantatsika ao ihany koa ahafahantsika manao réabonnement ahafahantsika ihany koa manao zay mividy an'izay canal plus zay ny eny amin'ny Soprety ao amin'ny Soprety anisan'ny mampiavaka ao amin'ny Soprety dia misokatra izy io manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 7 ora hariva zany hoe mitohy ihany zany fa tsy midiny atoandro dia ohatran'izay ihany koa zao any amin'ny Acacia eny Mazavaoil misy canal plus anankiray ihany koa point de vente ahafahantsika rehetra ihany koa manao réabonnement ahafahantsika ihany koa manjifa canal plus ary eny Mabibo mbola misy anankiray ihany koa eo amin'ny bureau syndicat taxe civile efa fantatsika rehetra ihany koa ahafahantsika ihany koa manao réabonnement ahafahantsika ihany koa manjifa zay canal plus zay ho antsika eny amin'ny sortie ville Majanga eny Sotema dia misy canal plus anankiray eo amin'ny croisement cimetière eo ahafahantsika rehetra ihany koa manao réabonnement ahafahantsika ihany koa manjifa canal plus eto zay dia manentana ho antsika efa tapaka abonnement manaova réabonnement fa io ny ahafahantsika miala voly eo amin'ny tokantrano ahafahantsika manara-baovao ihany koa eran'ny Madagasikara eran'izao tontolo zao zay canal plus zay ka miandry antsika ny canal plus ho anareo mbola tsy tapaka abonnement azonareo atao manao réabonnement na androany na rapitso fa tonga dia mandeha daholo ny bonusnareo afaka mijery an'izay matchy-ny Barias Côte d'Ivoire mivantana ao amin'ny tokantranontsika ao ok ankasitrahana ianao ny vahiny teto amin'ny radio telenakainy eo atoandro tondra ny tsaro fantatra ho an'ny mpanjifa rehetra ao anatin'ny canal plus makasitraka aldo misaotra betsaka ny RTN mialohan'ny anoizatsika ny vaovao manaraka dia hoarantsika ny filazana AFTP atelier de formation technique et professionnelle ho an'izay rehetra nandalo classe de terminal na manana bac na mbola tsy manana nefa mitady fianarana tsy dia lava loatra intsony misokatra ho antsika ny taranjam-piofanana secrétariat comptabilité izay ahatonga anao agent polyvalent de bureau amin'ny orinasa tsy miankina na amina birao-mpanjakana isan-karazany mbola mitohy an'ny rehetra tsy ankanavaka ihany koa ny fisoratana anarana amin'ny reto taranjam-piofanana manaraka ireto ho an'izay tsy nahatratra ny fidirana voalohany teo mécanique auto électromécanique ouvrage métallique formation soudeur informatique formation des techniciens polyvalents en génie industriel pâtisserie cuisine vonjovonjeo ary fa voafetra ny toerana adresse AFTP bâtiment de la chambre de commerce et d'industrie eo akaikin'ny Brown Police Mangarivotra contact 034 68 021 55 Pour agrandir sa famille, la société Socolé cherche un commercial terrain ayant 3 ans d'expérience dans un poste similaire, un diplôme Bac plus 2 minimum en commerce, une expérience dans la gestion de la clientèle sera un atout, maîtrise de la langue française, maîtrise de l'outil informatique bureautique. Veuillez déposer votre dossier de candidature
à notre siège à Mangarivtre, immeuble Somalcom, comprenant lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, CV avec photo récente, photocopie CIN, certificat de travail, certificat de résidence, au plus tard ce lundi 16 novembre 2020 à 16h. Merci. Wankalazaina amin'ny volana Desambra ho avy eo ny andro ho an'ny ady amin'ny kolikoly. Ho an'ny bianco eto Mahajanga misy ny fifaninanana izay omena ary tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny andro iadina amin'ny kolikoly izay. Isan'ny andray anjara ao anatin'ity fifaninanana ity ny mpanao gazety sy ny olon-tsotra izay mana talenta araka ny fifaninanana izay nizarizaray ny bianco eto Mahajanga. Horantsika ny fanampanizavana. Fifaninanana karazany telo no ampanaoviny bianco eto Mahajanga noho ny fanamariana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho any ady amin'ny kolikoly amin'ny 9 desambra 2020 izao. Fifaninanana fanadihadiana fohy antsary ho an'ny mpanao gazety, fifaninanana slam ho an'ny mpianatra ary fifaninanana ezaka ady amin'ny kolikoly ho an'ny mpiasa-panjakana. Izay mpanao gazety miasa eto anivon'ny faritra Mahajanga dia afaka mandray anjara avokoa na mpanao gazety amin'ny télévision na mpanao gazety amin'ny onjam-peo na mpanao gazety an-tsoratra ka afaka mamrealize manao reportage vidéo dia asaina avokoa andray anjara. Ny lohahevitra horesantsika ao anatin'izay dia ny hoe asa-panjakana lavitry ny kolikoly manome fahafampo ny mpanjifa. Midina ifotony ny mpanao gazety dia mijery ny vokatsoa izay nateraky ny ady amin'ny kolikoly teny anivon'ireo sehatra asa-panjakana izay efa nandray andraikitra hiady amin'ny kolikoly. Atao amin'ny teny gasy ilay reportage dia ny kalitaon'ny sary dia mba tsy ho latsaky ny 720 pixels par minute. Ny format angatahana amintsika mpanao gazety dia ny format avis anonyme ilay reportage. Rehefa tonga aty amin'ny bianco izy io dia asiana kody dia izay no mahalala hoe œuvrany ihany tia na œuvrany ihany. Maisin'ny fangararana eo amin'ny fitsarana. Afaka mandray anjara avokoa ny mpianatra amin'ny sekoly manana finiavana amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Mahajanga. Efa misy ny lohahevitra iompana ny fifaninanana tsirairay. Concours na slam ho an'ny klasy seconde première terminale amin'ireo sekoly efa misy ny RHI. Izay no voalohany. Ny faharetan'izy io dia farafahalavany indray 4 minitra. Slam na 4 minitra farafahalavany ny teny ampiasain'ilay manao azy na teny gasy na teny frantsay na manao teny mifangaro dia azo ekena avokoa fa ny akanto sy ny lanjan'ny afatra miady amin'ny kolikoly ao anatiny satria ny thème na ny lohahevitra hoentina manatanteraka izay fifaninanana slam ho an'ny mpianatra izay dia ny hoe tanora miady amin'ny kolikoly. Ny toerana anaovana ny inscription na ny ametrahana ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra dia sady mametraka ny œuvrany izy no mametraka ihany koa ny numéro de téléphone ao anatin'izay œuvre izay. Dia ireny no angonay aty anivon'ny bianco dia manao ny phase éliminatoire na ny fifanitsanana aty amin'ny bianco ihany ireo ankizy ireo ny 20 alarobia 20 novambra 2020. Loka maro no hozaraina ho an'ireo telomendrika indrindra isaky ny sokajy amin'ity fifaninanana ity. Ha, salama patron. Inona azoko ataonao zay ramose? Hitanao, za misy problème. Za tsy afapo amin'ny hazavagna amin'ny tragnonaka. Nefa tragnonaka voaloko tsara nefa tsy mazava. Zay atao mikankerisoa ramose a? Tsy vitany mivarotra fotsiny fa vonona ny mety ho revitra nareo client-nay koa. Reto misy loko isafidiananao. Ty zao a, loko marika safira na safir paint. Papa ibo endy. Andrasa kendriky za mbola mandray conseil amindreo kenkerisio ty hoe. Azonao? Ya. Ty safir paint ty ramose a,
vokatra ato amin'ny kaingerisoa ohatra zao loko vanille ty io raha mise petraka anatin'ny tranonao tarafa masoandro tonga de mamiratra anatin'ny tranonao raha mise normal zegny aroko anao koa safira peinture raha mise de manana stock maro atsika ao de zay loko tadiavinao misy ato jiaby za tonga de hagnano commande mandroso eto anao raha mise zao io raha mise petraka anatin'ny tranonao tarafa masoandro tonga de mamiratra anatin'ny tranonao raha mise Quincaillerie manoro hevitra anao atrany Vatube Piscine vous présente Mini Dunia au grand complet au Vatube Piscine le 13 du 14 novembre 2020 à partir de 18h. Et la tsinanga l'ambiance etika Kendakti Tozek etika Mialkamni Mini Dunia au grand complet Paf 15 000 arias Place Tsara, Sakaf toute qualité, sac complet, Wi-Fi, agogo, parking, Malala Kabé, sécurité assurée. Azadine programme le 13 et 14 novembre 2020. Commencez à 18h ambiance Dunia au grand complet, au Vatube Piscine, Facebook, Vatube Piscine officiel, partenaire, Heidi, Son et Lumière, Zara Sono. Fa ino manaraka raisitsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity Zatia Rocher efa tsy vahiny intsony izy eto Mahajanga miarabanao tonga so eto amin'ny fampahalalam-baovao radio télé nakay miarabany télé RTN napetrano anahy dia miarabana ho any tokantrano any koa efa hitantsika zao io efa nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo ihany koa ny Zatia Rocher au cœur de Majunga ahoana ny fandiany varotra sy ny fampiratiana zay natao teto Mahajanga tao anatin'izay andro vitsivitsy zay tena nafinaritra aloha sarotra ny mandaingy hatramin'ny ahafantarako any Majunga zay dia ny olona eto Majunga dia mitakiny zay kalitao zay ary nentiko le izy tamin'ity indray mitoraka ity zay kalitao zay tediavin'ny Majunga zay marina fa tena be da be ny olona tonga nitsidika ary be da be ihany koa ireo tonga nandray anjara satria raha tsisy vana amintsika moa zany raha eto Madagasikara dia iza anisany voalohany mitondra ny produit cosmétique authentique zay fantatry ny olona manerana Madagasikara zany produit rehetrarehetra dia authentique sady efficace indrindra ny marque ZRC raha tamin'ny herinandro tamin'ny latsinainy teo zao nandalo teto amin'ny plateau anareo dia nitondra vokatra ZR na hoe Zatia Rocher ny produit rehetrarehetra zay mitondra ny anarana na marque Zatia Rocher netiko teto tamin'ny latsinainy andro andray hitondra ny produit représenté que eto Madagascar marque maro isan-karazany izy reto zany hoe momba ny make-up na maquillage rehefa miresaka an'izay maquillage isika dia tontolo malalaka be zay hatrany amin'ny base préparatoire ka hatrany amin'ny fixateur ohatra tony zao ny fixateur dia hatrany amin'ny base préparatoire ohatra fotsiny zao ny base préparatoire raisiko ity dia marque Ouda zay Ouda nivoaka farany izy ity dia Zatia Rocher ihany manana anazy ary misy an'ity ihany koa neny MAC ireo ny base préparatoire ka hatramin'ny fixateur na hatrany amin'ny démaquillant ihany koa eo anelanelan'izay no ahitantsika ny fond de teint poudre libre poudre compacte ny eyeshadow ary ny blush be da be misy maro karazany make-up rehefa miresaka an'izay make-up zay tsika dia tontolo nidadasika ngeza be izany ohatra ny mamboatra trano ihany namana hitanao rehefa mamboatra trano tsika dia miainga amin'ny fototra dia ny mba ahafahan'ny trano ray miorina sy maharitra dia izay ny ilaina n'ilay base préparatoire fixateur andray ohatra ny hoe resaka lasitra ahoana ary mety toy ny varotra zay atao eto Mahajanga mbola mitovy amin'ny teo aloha ihany ve sa misy ny entana vaovao indray tonga amin'izao tsika miresaka zao
araka ny teneniko teto tamin'ny latsinainy ho ia dia nanao zay teny nanao hetsika anankiray anisan'ny goavana sy ngezandrindra teto Mahajanga zay tany amin'ny Samira Hotel tamin'ny roa herinandro lasa zay nanao an'le vente privé zay nanao anazy ho 10 andro nanaovanay anazy 2 andro de tapitra ny entana de amin'ny indray mitoraka ty de tena nataoko nandritra ny herinandro gadona zany hoe nanomboka ny alatsinainy 9 novembre ka hatramin'ny alahady 10 novembre izao la hetsika zay nataoko hoe Zatia Rocher au cœur de Majunga ny antony ty anankiray ty mba fanareo mijery an'izay zavatra zay hoe ohatrany ahoana marina zany atao hoe kalitao hafa zany zay rezatra ozy izy ny fomba fiteny hoe vrai marque ny ataontsika na authentique de nataoko eto amin'ny cœur de Majunga eto ampovoany Majunga eto amin'ny plein centre ville mihitsy zay no manao an'le hetsika mandritry ny herinandro eo tsy zany fa ao amin'ny Coco Lodge Hotel entre ny gendarmerie sy tribunal eo Majunga be ka tsisy vidim-pidirana nataoko hoe bojo araka ny tiavan'ny Majunga anazy Majunga ty raha bojo zay nataoko bojo mihitsy ny fampirantiana hoe tsisy vidim-pidirana gratuit ny fidiranao afaka tongonareo mijery na mitsidika na tsy voatery hividy fa kosa ho an'ireo mpividy rery ihany Zatia Rocher no afaka maka sary zay ny tombony an'izay olona mandray anjara zany hoe c'est entrée libre et selfie à gogo pour les acheteurs de ny tena tombony amin'ny tindray mitoraka ity dia miaraka miasa amin'ny skincare ako zay mapetrano ana ao anatin'ny cabine d'esthétique afako miara-miasa aminy mampiseho sy mampanandrana andreo olona ny vokatra ZRC na Zatia Rocher cosmétique zany hoe raha manana olana mitareh anao na lana vavy aza misalasala manantona anay fa gratuit ny consultation ho anareo zay tianao soin de visage any koa dia misy toerana natokana ho an'izay any amin'ny skincare zany hoe miara-miasa amina esthéticienne raha izay rezatra matiana eto Majunga koa de ny produit de cabine produit marque Zatia Rocher cosmétique fassuron de Fourerian nefa de akotrany izay nitolotra ngeza mandritra ny herinandro ty zay natomboka anay tamin'ny latsinainy ka mifarana amin'ny lahady izao dia ny promotion katramin'ny 10 isanjato ny fihenam-bidy ny entana ny lentille de contact zany na les lentilles de fashion de couleur akoatran'izay ihany koa ahitanareo an'ireny sac ZRFB na Zatia Rocher fashion bag ny poketra mitondra ny anarana Zatia Rocher kosa dia miaina 10 isanjato zay zany avantagen'io de ho anareo zay tonga entre midi et 2 na after work dia manao tolotra ho anareo koa Coco Lodge zay napetrano anay misy tolotra ny promotion an'zareo manao tarif réduit zareo eo amin'ny bar de na de amin'ny restaurant zany hoe rehefa tonga mitsidika anay nareo nandritry ny latsinainy ka hatramin'ny lahady izao ka afaka misakafo ihany koa ny Coco Lodge de afaka misotrosotro de ny tarif réduit zay zavatra zay ny tombony be da be ny etsy zavatra hitanareo any amin'io etsika zay ataonay io ahitanareo cosmétique sac bijoux plaqué or blanc et or jaune garantie 2 ans vraie pierre une vraie paire ny Swarovski ny pierre zay am'le bijoux de misy ihany koa acier ho an'ny lehilahy tsy matahotra ranomasina afaka hoentinao anaty ranomasina afaka asianao parfum na body lotion fa tsy manino de misy ihany koa ny satroka iarovana amin'ny masoandro mba tsy aza hony tarentsika pendre na tache noire de misy ihany koa ny lunette ohatrany tony anaovako tony ohatrany tony ihany koa le bijoux zay hitanao any lunette ohatrany tony de misy lingerie des maillots de bain ho an'le lahy sy ny vehivavy de chemise t-shirt zay ngamba ny azoko lazaina feno de feno ny fanazavana no entiny Zatia Rocher ho antsika rehetra eny amin'ny Coco Lodge zany ny fotoana mbola mitoy hatramin'ny 15 novembre ho avy izao ka sitrano Zatia Rocher ny vahiny teto amin'ny radio télé nakay mitondra an'izay fanazavana zay misaotrany nareo nanaraka ana de kopatanana sy fisorana lehibe mitafitafo ho an'ireo zay mpiara-miasa amiko tsy zany fa Coco Lodge Samira Hotel Grand Pavois ary Barika chez Challenge Bar au Splash
Star Times ary fashionista boutique izay nampiakanjo an'andro any ny afako niakatra tamin'ity plateau ity ary skin care ihany koa izay mampiatrano ana mampindrana ny kabinany ary Fujita RTN radio telenaka ary akory aby galerie Arena Tanimena zay angamba ny azoko lazaina fa dia manantena fahatongavanareo maro be ahako any amin'ny Coco Lodge dia miaraka mahita hoe ohatry ny ahoana manzy zany zatiarotra zany ka vita amin'ny vatana. Izay ny fandraisantsika ny vahiny fa vaovao mahakasika ny fampianarana tsy nisy fiantraikany tao amin'ny siskoan'ny majanga faharoa ny voka-panadinana baccalauréat farany teo iny ny fihiboana sy ny famena ara-pahasalamana izay nilalovan'ny firenena. Misy ny fanampanjavana hoentin'ny chef Cisco avy ao majanga faharoa mahakasika ny voka-panadinana baccalauréat. Tsy misy fiantraikany tamin'ny voka-panadinana baccalauréat ho an'ny Cisco ny majanga faharoa ny amehana ara-pahasalamana ady amin'ny tsimikaretina coronavirus raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra. Tafakatra hatrany amin'ny 150 faingo otra 200 ny tapa-hafahana ny otra lavitra tamin'ny voka-panadinana tamin'ny taondasa no niezaka nataon'ireo tompon'andraikitra isatsokajiny. Raha ny fantatsika zany somary nandalo fotoan-tsarotra kely tamin'ny fanaovana ny taom-pianarana teo nisy fiborona somary lavalava reny kanefa na dia teo raha zany rehetra zany dia tsy mipetra fotsiny zany ny tompon'andraikitra avy tato amin'ny Cisco fa nandray ny andraikitra manandrify azy niarahana tamin'ireo mpampianatra misy ny toromarika rehetra izay natao ahafahana tena mameno ny banga rehetrarehetra ary eto koa zany dia misy koa zany mitohana zay tena ankasina indrindra tamin'ny fitoram-panjakana reny fizarana reny livret essentiel reny nahafahan'ny mpianatra tena nanao famerenandesina ka tiana mifantatsika dia toy izao manaraka zao zany voka-panadinana tato anatin'ny Cisco mazanga faharoa tao amin'ny lycée Antanimalandy. Ho an'ny série inona manokana zany nahita 13/15 zany hoe roa fotsiny no tsy afaka. Ny pourcentage zany 86,66%. Ny série A2 53/76 zany hoe eo amin'ny 3.10 fotsiny no tsy afaka. Fa ankoatran'izay dia afaka daholo nahita pourcentage 69,73%. Dia ho an'ny série D manokana zany nahita 57/139 nahita pourcentage 41%. Raha tambatra zany ny pourcentage rehetrarehetra ho an'ny mpianatra tao amin'ny lycée Antanimalandy Cisco Mazanga 2 dia nahita tampahafahana 51,02%. Na dia teo raha ny fihoboana sy ny fotoana nianarana tsy dia nianarana somary lavalava dia mbola mihoatra ny résultat amin'ny vaninandro normal zany no azo tao anaty Cisco Mazanga 2 no ny fampiasana ny tekady rehetrarehetra ka ny taha nisy tamin'ny taloha nisy ankehitriny zany dia tena misy fivoarana be zany ny voka-panadinana zay tato anatin'ny Cisco Mazanga 2. Hatsaraina trano ny voka-panadinana mba tsy ho ambaka ny sekoly hafa ny sehatra ara-panjakana ho an'ny Cisco ny mahajanga faharoa. Et Majunga, Navratie, le club 73 vous présente Soirée Darina avec Nile Online. Zana Tikanasi, Fandara Ticket Majunga Kuzo, ce vendredi 20 novembre 2020, à partir de 21h au Club 73. Au programme, première partie, concours Danse Twerk. Deuxième partie, Naël en live. Et troisième partie, 100% ambiance discothèque jusqu'à l'aube. À Coreno, Sambian Founiani. Au platine, DJ Loi, DJ Raelia et DJ Abdel. Ambarou Tekveu, rendez-vous de Katja. Aomi, Club 73. Ce vendredi 20 novembre 2020, à partir de 21h. Naël en live. Au Club 73, PAF, 10 000 arrières. Geste barrière obligatoire. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. I'm so lonely, broken angel.
باشی کنارتم تا آخرش دیوونتم vaovao mahakasika ny mpanakanto dadilavo kosa indray nisy ny lozam-pifamoivoizana nazo an'ity mpanakanto malagasy izay kalaza maneran-tany ity tany amin'ny faritra avaratry ny nosy iny rehefa namonjy ny fampisehoana tany antoerana ny tenany sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra hoarantsika ny fanzavana mahakasika ny lozam-pifamoivoizana nazo an'ny mpanakanto dadilavo. Niaran'ny loza tampoka nandritra ny lalabaolina kitra niona ny ekipa ny tarika Dadilov sy tarika Le Robert tao Marotsetra tao amin'ny kianjany Kabidy i Dadilov izay mpitondra ny tarika omaly no nitrangana ity loza ity raha ny vaovavoray teo ampitondrana baolina izy tsy nisy nandona izy no niafatra tampoka ary nianjery novery mpijery ny baolina kitra tao Marotsetra fa mbola spektakla ihany ity nitranga ity i Dadilov raha teo fantatsika amin'ireny karazana hira maro isan-karazany misy ireny karazana atsikana ireny ANF tena voamafy ny mpanakanto tapaka ny tongony ankavanany raha ny vaovavoray efa nanao ezaka tamin'ny fitsaboana azy ire dokotera sy ny mpitsabo tany Marotsetra fitsaboana vondrotraitra no nomena azy raha ny vaovao azo hatrany ny maraina teo dia nandefa fiaramanidina manokana ny fitondram-panjakana naka ny tarika Dadilov iazo avy hatrany aty Mahajanga aty no anaovana ny fitsaboana hoy ny managerany am'zavatranga omaly tany Marotsetra moa no nitrangany ilay favoazana le izy betabe no manontany betabe no mety hoe te afantatra hoe inona ny zavatra nitranga dia nisy tokoa ny fialamboly omaly izay nataon'ny tasika zany hoe nisoma nanao match de foot moa zany na nisoma laboly reo nomaly tao Marotsetra dia nisy fianjerana mafimafy ho an'ny Dadilov moa zany teo ambony kianja dia iny moa zany nitarika n'ilay nitarika n'ilay favoazana moa zany dia teo amin'ny tongony moa zany teo amin'ny tongony no nisy tapaka moa zany zay angamba ny maromaro kokoa hoe tapaka amin'ny tongony isorana sady ny fitondrana mpanjakana zay nandefa fiaramanidina manokana ho an'ny tasika dia nanapa-kevitra nitondra azy any Mahajanga any faritra Mahajanga moa maromarona kokoa dia hojerevana akaiky ny tsy fahasalamany zay moa ka dia misy manantena fa hositrana tsy ho ela dia fakahita amintsika tsy ho ela i Dadilov fa efa manao ny fikarakarana izay rehetrarehetra amin'izao fotoana zao ka dia zay ny vaovao marina ampahafantarina ho antsika rehetrarehetra marina fa manao toro any Marotsetra sy mananaranao ankehitriny ny tarika Dadilov raha ny fampitam-baovao dia tokony ao mahavelona no anao fampisehoana goavana amin'ity alarobia faraika ambin'ny folo ny volana novambra ity ny tarika Dadilov ary ny alahady kosa any Ambodimanga izao nefa ny zavantranga izy tsy adoza izao mazava ho azy fa foana tanteraka ireo fampisehoana ireo izahay rehetra eto amin'ny radio telenaka dia mirary fahasalamana ho an'ny Dadilov. Fa iny manaraka raisitsika ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity atoandro ity ny sefokotany Rombrala avy ao Tsaramaondroso ambany sy avy eto Tsaramaondroso ambony miarabanareo tonga soa eto amin'ny radio telenakay. Miarabanao any to miaraba ny vahoaka ny
Mahajanga rehetra eto taptanana Mahajanga ary miaraba ny fokotany Tsaramanosy-Ambony sy Tsaramanosy-Ambany ary Mahavoky Atsimo zay isoloanay tena eto sy anaovanay fanitranana amin'izao fotoana izao. Raha ny tokony ho izy dia tokony telolahy sy fokotany telolahy zany tonga eto fa noho ny antony ara-pahasalamana dia tsy tonga eto ny sy fokotany Mahavoky Atsimo. Ny anton'izao fanitranana izao moa zany dia fiomanana ny amin'ny idirana amin'izao fahavaratra izao. Entanina daholo zany ny fokon'olona rehetra amin'ireo fokotany telo voalaza ireo zany hanao fanadiovana mba ho fihetrehana ny fahavaratra ho avy. Ka ny fanadiovana ny canal zany no voalohany tena ahafahantsika miatika an'izany fahavaratra zany, ka entanina zany isika mbo hanao an'izay. Ny ao amin'ny canal grand canal zany izay miala avy ery amin'ny complexe sportif zay mamakivaky ny fokotany ireo ka mifarana ary amin'ny CSB Mahavoky Atsimo zany izay mampisaraka ny fokotany telo. Misy canal lehibe zay tsy vitan'ny fokon'olona zany manadio anazy io fa nahita mpiara-nampotra zany zay anakarama olona hanao an'io fanadiovana io. Ka entanina zany tsika fokon'olona manodidina ny manamorona ny canal iny mbo tsy hanary fako na hanary zavatra amin'ny canal iny fa eo mihitsy ny tena mahatonga ny fahadiboana satria tsy voadio le canal io. Ka ezaka ny hanadio an'izany zany le olona karamaindreo. Dia manentana antsika fa zay tratra zany manao an'izay fantotoana mamoaka fako manary fako manararoatra ny rihadrano amin'iny dia ho saziana mafy mihitsy satria efa miomana ny amin'izany zay. Entanina koa zany nareo tsy hanao maloto amin'ireny canal ireny na amin'ireny caniveau ireny fa mbo ialana ny amin'izay fanadiovana sy fahatsitsianany canal zay. Ka manentana anareo zay mbo asamy anara-maso zany ahafahana mikajy ny fahadiovana zay ho atao. Président, ahoana ny tena hoe fanadiovana amin'ireny sisy ny fandraisany ireny ihany ve sa misy ny tena ao anatin'ny fokotany? I voalohany moa mbako manana ny fiarabana zay natao ny namako teo. Ny fandaharam-potoana moa zany amin'io zay le canal le mampisasaka anay amin'ny frontière reo zany Tsaramanosy-Ambony ambany sy Mahavoky Atsimo. Io moa zany no nahitana ny namana zay hanampy zany satria raha mahita tokony ho commune urbaine Mahajanga zany tena isahana ny asa iny fa kanefa kosa raha mahita moa zany ny andraikitra tsy hoe ankinina amin'olona sambirery fa ny fametanana mifanampy zany izahay. Ka zany mahatonga anay tokony telo mirahalahy araka ny teny namako teo fa zahay roa zany ny eto anamafy an'izay asa izay atao amin'le 14 zany 14 izao ny programme anaovana an'io asa fanadiovana io. Eto koa moa zany ny tenako dia manamafy an'le tian'le namako teo. Matetika mantsy atsika vahoaka menimenina foana miteny foana hoe ahoana zao nefa ny mahatonga an'io ny atsika ihany ny lasa mandora mantsilany rehefa avy eo. Diovina izy io dia raha vao madio io caniveau reo dia samby tompona andraikitra ny tsirairay. Io zany tsisy ankinina mihitsy hoe ny lehibe ny fokotany ihany na ny komity fokotany ihany tokony hanadio an'io na ny commune fa ny atsika tompona andraikitra tsirairay. Indrindra ianareo amorony canal re tompoko lahy sy tompoko vavy ajaina. Tena miteny ny tenanay eto fa be dia be manao maloto tena maloto any zany atony sasany ao. Entanina isika mare mba hanao kabine manara-penitra. Manaova kabine manara-penitra mandana ry amin'ny voarery fa misy tompona andraikitra efa manao an'izany ao. Dia entanina zany ianareo hanao an'izay. Tsy hanaovanareo maloto amin'iny caniveau iny. Karakory indray fanariana fako rehefa mandeha fanadiovana eo. Raha ny hita manko zao mbola misy fako mipetrapetraka any. Le fako mipetraka moa zany le canal aloha commune no akan'ireny satria le fanadiovana natao teo ny commune no akan'ireny efa niantsona zareo fa misy fandaminana tokony ataony izy ireo zany dia commune no akan'iny. Fa ny matetika mantsy zany tonga zay nanao fanadiovana le teo entanina le fako anatin'ny lakoro satria ny fako anatin'ny lakoro ihany no arian'ny zareo
ao anatin'ny canal zany mahatonga sakana mahatonga fadobona miteraka ho an'ireo sindrindra zay ty ambany tanàna tena victime io zany na tsara maroso ambony na ambany mavoka atsimo samy manao daholo fantatra zany fa am'izao zany tena anara-maso izay tena anara-maso enjana fa zay tratra re tompoko tena miala tsiny miala foty fa misy sazy zay fandraka aminazy ho amena le olona zay manary fako zay ny fanarinan'le fako asorina ao anatin'ny canal ay le fanarinan'le fako efa misy baka efa misy demande moa zany nataonay tany amin'ny commune urbaine vao nateriko tamoaly io demande io zany mino fa efa mitompona andraikitra maefa any amin'ny zareo amin'ny any amin'ny voirie zay demande zay misy baka enina zany commandinay any a dia efa misy point daholo nametranandreo baka reo ny manadio zany le olona vao miala ao tonga de anatin'ny baka ordure de miangavy commune koa moa zany raha vao mba feno le baka raha mba miandro an'izay tonga de mangataka hoe mba mitongavana reo manala an'le fako fa lasa tavila eo koa le baka le feno le fako de ariany zareo ivilany koa le fako de lasa miteraka fahalotona koa le izy ok mamaraparana ny resaka omena ny président ngambany mamarana azy iny ary tompo matombo zany natao zay izy fanadiovansay de hita fa tsy vitatsika fokon'olona no nanao an'io fanadiovan'io ka nitadiavanan'io mpiara-monina antio ka itsika zany samoentitra amin'ny zavatra tsy sin'izay fanariana fako anatin'ny canal tsetsina ny canal zay izay zany no tsy maintsy ataotsika izay ny fandraisana ny vahiny ankasitrahana sefokotany avy eo anivon'ny tsara-mandrosoambany sy tsara-mandrosoambony mitondra ny fanentanana teto ho an'ny fanadiovana fahobe izay ho tanterahana amin'ny lakan-drano lehibe mamakivaky ny fokotany mavoky atsimo tsara-mandrosoambany ary tsara-mandrosoambony mankasitraka anareo tompo sorabetsaka tompoko hoarantsika manaraka izao ny vaovao gazety izay voaray teto amin'ny radio telenakainy io ireo gazety nisongadina tamin'ny tsy andro ny alarobia fa 1 ny volana novambra taona 2024 ity ny gazety ao raha avy hatrany no etsika nimboana azy baolina kitra kanina 124 fanadiadiana manokana manodidina lalaon'ny bariasy ny elefanta ivorianina izay hitantsika ao amin'ny pejy 2 lehilahy hita ny antony rehefa voatondro nanolana sy nahafaty zaza izay hitantsika ao amin'ny pejy 2 hatrany ho an'ny gazety ny vaovao paritra kosa indray herisetra ranofo tany avohipeno zazavavy kely 12 taona matana olana matona nantotena ilaina vandozy izay hitantsika ao amin'ny pejy 7 firongatry ny fanolanan-jaza ampiatra politika mpamaizana manokana ny ministerany fitsarany ao amin'ny pejy 5 kosa no ahitantsika an'izay ho an'ny gazety inona ny vaovao fanodikotonam-bola tany Tsimbazaza tsy mety mitondra fanazavana ny avy eo anivo ny anterimenam-pirenena izay hitantsika ao amin'ny pejy 7 fanolanana ny afara tamin'ny fahafatesana matina natotena ilay lehilahy nahafaty zazavavy kely 12 taona izay hitantsika ao amin'ny pejy 7 hatrany tovolahy mpikirakira Facebook nampidirina amponja noho ny fanaovan'ny piratage izay hitantsika ao amin'ny pejy 7 ny gazety La Nouvelle kosa en dossier de corruption le Bianco dénonce la tendance à la politisation izay hitantsika ao amin'ny pejy 12 un bébé d'un an et demi victime de viol la première dame suit de près l'affaire izay hitantsika ao amin'ny pejy 12 ho an'ny gazety La Vérité kosa indray ministère de la justice 2 employés jetés en prison izay hitantsika ao amin'ny pejy 20 abus de fonction et de tournement de deniers publics abus de fonction et de tournement de deniers publics infraction en tête de liste des arrestations et placements en mandat de dépôt izay hitantsika ao amin'ny pejy 20 test PCR plus de 3 laboratoires d'analyse opérationnelle izay hitantsika ao amin'ny pejy 20 dia izay ihany koa ary ireo gazety izay nisongadina tamin'ny tsianio ity manome fotoananao indray ho an'ny fanomezana ny lohateny gazety izay nisongadina ho amin'ny rahampiso indray averiny amintsika ihany koa ireo filazana maro samihafa izay voaray tamin'ity atoandro ity AFTP atelier de formation technique et professionnelle ho an'izay rehetra nandalo classe de terminal na manana baka na mbola sy manana nefa mitady fianarana tsy dia lava loatra intsony misokatra ho antsika ny taranjam-piofanana secrétariat comptabilité izay ahatonganao agent polyvalent de bureau amin'ny orinasa tsy miankina na
amina birao-mpanjakana isan-karazany. Mbola mitoy ihany rehetra tsy ankanavaka ihany koa ny fisoratana anarana amin'ny reto taranjam-piofanana manaraka ireto ho an'izay tsy nahatratra ny fidirana voalohany teo: mécanique auto, électromécanique, ouvrage métallique, formation soudeur, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie, cuisine. Vonjovonjeo ary fa voafetra ny toerana. Adresse AFTP, bâtiment de la chambre de commerce et d'industrie, eo akaikin'ny Brown Police Mangarivotra. Contact 034 68 021 55. Pour agrandir sa famille, la société Socolé cherche un commercial terrain ayant 3 ans d'expérience dans un poste similaire, un diplôme Bac plus 2 minimum en commerce, une expérience dans la gestion de la clientèle sera un atout, maîtrise de la langue française, maîtrise de l'outil informatique bureautique. Veuillez déposer votre dossier de candidature à notre siège à Mangarivotra, immeuble Somalcom, comprenant lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, CV avec photo récente, photocopie CIN, certificat de travail, certificat de résidence, au plus tard ce lundi 16 novembre 2020 à 16h. Merci. Iny filazana ihany koa tompoky lahy sy tompoky vavy no amaranantsika ny fampahalalam-baovao teto amin'ny radio telenakay anio atoandro ny alarobia faraka amin'ny 10 novambra 2020 ankasitrahanantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany fotoana teto amin'ny radio telenakay. Mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompo. Niser Production miaraka amin'ny Sams Hotel eto Mahajagabe manolotra ho anao Cabaret Lola ny zoma faharoapolo ny volana novambra 2020. Vididirana roa alina ariary, famandrina toerana 10,000 ariary. Antsoany laharany 034 07 458 91 034 87 459 16 032 67 278 32. Niser Production miaraka amin'ny Sams Hotel manolotra ho anao Cabaret Lola, manolotra ho anao ny vaovao.